tonga so eto am'kozikozy a iresantsika momba ny fiainana andavanandro a ny ady am'kolikoly a zavatra iainanao isan'andro androantsika miaraka amin'ny liantsoa manao ny liantsoa salama vatsy liantsoa a misehatra anatin'ny ady am'kolikoly a mivantana indrindra amin'ny tontolon'ny fanabeazana firy taona zay liantsoa tao anatin'ny sehatra amin'ny ady am'kolikoly enina be zao mbola tsy kivy hatramin'izao ie kivy ve moa tsy kivy misy taona tsy maintsy hoe kivy any satria lasa ohatrany hoe routine le izy mety hoe io ny asa dia atao fa ao ambadik'izay misy engagement be koa misy hoe hijerony tombotsoan'ny daholo be le izy a ny fiainantsika zany miankina amin'izay daholo raha misy trangana kolikoly dia inona mety azo dia mandroso foana rehefa mandeha any amin'ny sehatra fanjakana indrindraindrindra mialatsiny moa zany amin'ireo mety hoe anatin'ny tontolon'ny asa fanjakana fa any tena mampitaraina ny olona rehefa miditra birao karakara certificat de résidence karakara passeport dia mampitaraina ny olona foana le kolikoly eto Madagasikara ihany ve ny tena ohatr'izay ny kolikoly sa maneran-tany inona ny azo lazaina liantsoa raha hoe ady amin'ny kolikoly zany misy filaharany ve rehefa misy rangaha zay matetika rehefa mihaino azy dia mandany atotanisa foana izy matetika tsika ve manana totanisa momba ny resaka ady amin'ny kolikoly ie manana somatsara mihitsy ny kolikoly moa zany dia maneran-tany izy io hoe misy ara tena institutionnalisé mihitsy le izy fa raha ao Madagasikara manokana dia ny indice de perception de la corruption zao tena ahafantarana ny transparency internationale izay mamoaka ny laharana misy a Madagasikara isan-taona tamin'ity taona ity zao navoaka ny tamin'ny taona 2024 firenena 20 teo nanaovana fanadihadiana dia tsika teo amin'ny laharana fa 100 zany hoe efa 10 sisa dia efa kely sisa dia hatratra ny farantsika dia raha ohatra ka score dia 26% zany hoe tena tsy mahatratra an'ilay 10 tsika nefa ny anaty paikady medy amin'ny kolikoly tsika miteny hoe amin'ny efa mitika ilay izy hoe ho tsisy kolikoly zany tsony amin'ny sehatra ara-ekonomika kulturary sy ny sisa dia indrisy moa zany fa raha ampianarana raha menao ny liantsoa zao hoe 26% zany raha ampianarana zany raha hoe noty amin'ny farany taona 2,6/10 zany tsy afaka fanadinana tena tsy afaka mety manao repêchage zany na midouble mihitsy fa zao aloha le kolikoly resahana foana rehefa makany anaty birao-mpanjakana ozy ahaka teo fa indraindray mety misy olona manafangaro tsy mahalala mety hoe tsy fantany akory hoe inona zany ny ataony isan'andro le izy dia mety efa io fiainana andavanandro fa raha hoe azavaina amin'ny teny tsotra le hoe kolikoly le antso mety hoe inona ao le hoe tsolotra manomeza kely inona mety azo amaritana azy tsotsotra zany raha hoe anazavana azy amin'ny mpanaraka mariako moa zany fa araka ny tenen'ny vatsy hoe ny ahafantaran'ny olona ny kolikoly matetika dia hoe manome vola dia vita haingaikaingana ilay zavatra atao tsy vola ihany fa mety fahafantaran'ny olona koa mety hoe fanomezana ihany koa zany hoe rehefa misy zavatra ataonao zany tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia izay ny atao hoe kolikoly mety hoe manana fahefana koa ianao dia manao apuan'ny fahefanao iny mba azahoanao zavatra illégal sy ny sisa dia izay koa azo lasaina ho kolikoly zany hoe ny tena mora hitadiavantsika anazy zany dia misy olona roa tsy maintsy manao zavatra manome zavatra anankiray dia le ray mandray dia izay aloha dia izay vao misy le kolikoly fa raha ohatra za manome anao fotsiny dia anao tsy mandray na tsy miréagir dia tentative fotsiny le izy fa tsisy corruption zany hoe mila tsika sainao zany aloha mifanaraka amin'le izy dia avy eo misy abus de pouvoir ao anatin'ilay izy na misy zavatra illégal ataoko manaraka an'izay za ve raha malala olona zany karakara taratasy dia le mamaika kely reny dia reny zao natao hoe fanararotana fahafantaran'olona na ataontsika hoe trafic d'influence hoy izy zany anatin'ny lalàna dia reny tena mazava be mihitsy hoe fa maninona moa ianao ny afantatr'olona dia za zany tsy mahafantatra dia ilahatra ela be eo dia kolikoly dia aiza ho aiza zany hoe raha samy afantatr'olona daholo zany dia ahoana zany le tsy malala dia izay le kolikoly ny liantsoa misehatra ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana ady amin'ny kolikoly amin'ny tontolon'ny fanabeazana moa zany dia manodidina izay zavatra tena horesantsika liantsoa hoe ohatrany ahoana ny ataon'ny transparency rehefa miady eo amin'ny tontolon'ny anankiray zany sehatra anankiray amin'ny ady amin'ny kolikoly inona ny tena zavatra ataony mariana moa zany fa tsika moa zany matetika ao amin'ny transparency dia miteny foana ny olona hoe miteny foana fa nefa mety hoe miteny foana fa ambadika ireny miteny foana ireny misy fikarohana be aloha atao zany hoe raha te hiditra amina sehatra anankiray dia tsy maintsy manao fikarohana aloha hoe inona ny zavatra mety hita ao anatin'io indrindra amin'ny lafin'ny kolikoly
Izany hoe mila mahita zany aloha ao anatin'le sehatra anankiray hoe misy sa tsy misy ilay kolikoly dia izay vao afaka miteny momba an'iny. Dia rehefa vita izay dia avoaka ilay vokatra ilay fikarohana dia eo amin'izay manome sosokevitra ho an'ny olona izay antefany tsirairay avy. Tafiditra ao anatin'izany koa ny olom-pirenena hoe misy an'izao trangana kolikoly izao inona ny afaka iarahana miasa, inona ny vahaolana, inona ny afaka atao. Dia après an'izay izay vao miantso ny olom-pirenena rehetrarehetra hoe izao reto ny afaka ataontsika dina amin'ity fantatrareo ve fa kolikoly izao zavatra izao amin'ity sehatra anankiray ity. Dia ohatr'izay foana zany ilay fomba fiasa hoe manao fikarohana foana aloha amin'ny voalohany ilana amin'ilay fanaovana affirmation gratuite ozy izy tsika. Fikarohana ozy izy le antsoa teo dia tany am-piandohantsika ny resaka ihany koa hoe tontolon'ny fanabeazana, tontolon'ny fampianarana ara-teknika. Eny foana koa zany le antsoa hoe fampianarana teknika nefa izay tena ho resahantsika. Inona tena mampiavaka an'le hoe fampianarana teknika sy le fampianarana kapobe ntsika. Ny zavatra tadidiko foana fotsiny zao rehefa tonga amin'ny bac dia ho an'ny enseignement général efa vita le izy fa ny enseignement technique mbola misy herinandro après nefa izay efa nandoro sujet efa nanao etsetera. Inona tena mampiavaka an'le izy? Ie, ny enseignement technique zany dia misy hoe formation professionnelle koa zany hoe miaraka zany le ETFP, enseignement technique et formation professionnelle. Dia raha vao miteny hoe enseignement technique zany dia ohatran'ny hoe enseignement général ihany zany hoe misy connaissance omenao na izy technique na technologique na scientifique. Dia rehefa azon'ilay ankizy iny dia miditra amin'izay izy any amin'ilay sehatry ny asa zany hoe misy asa ianarany manokana ao. Dia raha vao mitendry antsika hoe formation professionnelle dia resaka zavatra professionnelle mihitsy zany ianaran'ilay olona ao mba hidirany insertion na réinsertion na reconversion. Zany hoe hiditra any amin'ny asa izy na hoe efa teo izy fa hiditra indray na hoe tsy tiany intsony ity fa hianatra asa manokana zany hoe tena mianatra asa mihitsy zany le atao amin'ilay formation professionnelle miofana araka-asa. Efa misy asa tianao eo dia tahiditra ohatrany hoe te ho lasa tsy haiko mpanao trano ianao ohatra dia tonga dia izay mihitsy ilay zavatra ianaranao. Fa ny enseignement technique ianao mbola mianatra hoe inavy ny zavatra tokony ho fantatra momba an'izany. Dia ny enseignement général indray zany par rapport amin'izay tena hoe mianatra fotsiny mba hanohizana fianarana étude supérieure zany ao aoriana kely ao. Izay mihitsy ny tiako tongavana le antsoa hoe za ve zany raha hoe afaka baka teknika dia tsy voatery hanohy intsony rehefa avy eo fa eo dia efa ampy ny fianarako. Ie. Raha ohatra zany ianao ka manao enseignement technique na formation professionnelle ka efa misy asa eritreretinao dia vita ny mahazo an'ilay connaissance de base ianao dia afaka miditra any amin'ny formation professionnelle amin'izay ianao hoe tena te hianatra momba ny fanaovana taovolo fotsiny ohatra dia na hoe momba ny commerce na marketing dia izay fotsiny ny fantohanao. Raha ohatra ianao ka any amin'ny enseignement général manko dia mianatra aloha ianao aranao daholo na matematika na valalana ireny tsy ampiasaina akory avy eo mety ampiasaina fa atao hoe izay zany le fitentsika hoe tsy zavatra rehetrarehetra tokony ho hain'ny olombelona zany amin'ny hoe connaissance basique dia omena anazy na fantany hoe tsy ilaina dia ao aorianao amin'izay izy vao mitady hoe inona amin'ilay matière ireny moa zany mety miintéressé anahy ohatran'ny matematika koa dia izay izy mitady asa miorienté makany amin'ny filièreny iny. Tao anatin'izay tontolo izay nareo nanao fikarohana tsy izay ny tenenao teo hoe manahoana ny tontolon'ny asa fampianarana amin'ny fianaran-kasa sy ny ady amin'ny kolikoly. Rehefa mitsofoka indray ao anatin'io tontolo io dia matetika lazain'ny olona hoe ny olona votsavotsy ny tena miditra any dia mety akaikikaiky kokoa amin'ny kolikoly. Mety misy atotanisa raha ve na mety zavatra hoe hitanareo ny aina amin'ny mpampianatra, ny aina amin'ny mpianatra tao anatin'ilay fikarohana izay nataon'ny Transparency Internationale azontsika iresahana ho resahantsika amin'ny mpanaraka hoe nisy mpampianatra ohatra na nisy mpianatra nanao an'izao mba hitantaro tranga kely hoe izay le antsoa mba iresahantsika eto. Ie, indrisy moa zany fa na dia tiana raha moa zany ny tsy ahita kolikoly eo amin'ilay sehatra dia nahita foana ihany araka ny tenen'ny vatsy teo hoe nanantona mpampianatra ny ekipa nanantona mpianatra dia nanantona ray aman-dren'ny mpianatra koa. Raha ohatra hoe ho an'ny mpampianatra izao dia betsaka no hoe mpampianatra licencié zany na hoe voaroaka tsisy motivation fa satria hoe misy olona apetraka any amin'ny tontolo teknika dia tonga dia miala fotsiny dia izay nefa mety hoe motivé ilay mpampianatra mety hoe efa nisy résistance be tao nanao ezaka sy ny sisa fa vao misy didy mivoaka dia efa izay mangoronetana dia miala. Dia n'ankoatr'izay ihany koa hita hoe misy koa zany mpampianatra
manodikodina fitaovana ao amin'ny établissement anankiray hoe misy budget zany nomen'ny mpamatsy vola ohatra hoe hividianana fitaovana entina ampidinana l'établissement dia misy mpampianatra manodina an'izay zany tsy hividianana fitaovana avy eo tsy hita ho azy fotsiny le vola. Raha ho an'ny ray aman-dreny indray dia misy ray aman-dreny tena manao mihitsy misy an'ilay hoe mividy plasy. Misy mantsy eto Madagasikara tena tsy afenina hoe établissement sasany malaza mihitsy hoe tena compétent tsy mivoaka dia alonga mba tsy tonontsika aloha androany hoe tia tena mahay izay mivoaka dia manana toerana ambony sy ny sisa dia misy olona miady mihitsy ny hoe ampiditra ny zanany ao anatin'izay ka na misy ara olona hoe ankizy hoe tena mahay dia vao vidy vola le plasy dia miala ho azy tsisy tsony izany le culture na méritocratie fa rehefa manana an'ity ianao dia efa sosa. Fantaniko hoe te hiverina kely amin'ilay tany am-piandohana aloha hoe be da be ny sehatra liantsoa be da be ny sehatra azo irotsahana be da be ny kolokolo koa amin'ny sehatra be da be fina mety hoe nampatonga an'ilay antony aloha hoe ao amin'ny tontolon'ny fampianarana teknika ny dira nanaovana fikarohana. Ny voalohany aloha tsara ho mariako hoe efa nanao fikarohana ihany tany amin'ny fampianarana amin'ny ankapobeny enseignement général fa avy eo ato amin'ny transparency misy an'ilay hoe kashak izay ohatran'ny hoe karazana centre kely izy io ahafahan'ny olom-pirenena manao fitarainana raha sendra tratrana trangana kolokolona hoe tena izy mihitsy no témoin dia misy mijoro vavolombelona hoe tratrana trangana kolokolo zany tamin'io sehatra io dia misy koa fitarainana efa azo zany tsy tao amin'ny kazaka fa tany anatina étude samihafa tany dia nanomboka teo zany tsiry ny hevitra hoe maninona moa raha jerentsika indray mahakasika amin'ity dia teo ankilany koa moa zany nisy mpanohana arabola izay nazoto nandrisika hoe tohananay ty hevitra reo ty fa andaotsika hiroso amin'izay dia izay no natonga na transparency hoe ndao ary idiratsika. Resaka fahafantaran'olontsika tany am-piandohana teo liantsoa ohatrany ahoana mety rehefa miditra anaty école loatra ireny anatina tontolon'ny enseignement technique dia matetika le misy olona fantatra dia atsofoka ho azy ny mpianatra. Efa nahita an'izany ve nareo tao anatin'ny fikarohana izay natao le ozintsika hoe raha niana dia trafic d'influence hoe malala olona tia cousin ihany tonton atsofoka daholo efa nahita an'izany ve anatin'ilay fikarohana mamoaka an'izany sa tsy mamoaka an'izany sa resaka fotsiny izany tena mamoaka ary anisan'ny ataoko hoe fait marquant tao anatin'izay fikarohana izay no hoe any amin'ny resaka admission no tena misy an'izay karazana kolokolo izay zany hoe misy ao zany tonga dia ankizy atsofoka fotsiny na tsy manao examen izy fa apetraka dia mipasy amin'ny classe supérieure dia misy hoe ankizy tsy ahafahana tsotro izao fotsiny fa misy mividy le place dia araka ny tenen'ny vasité hoe misy hoe avanianina tsy maintsy ampidirina atao anatin'ity satria izay no diventranga hita tamin'izany tany anatin'ilay fikarohana liantso raha ohatra hoe teo amin'ny 3088 teo nanaovana izay ny approchena zany tamin'ilay enquête dia azo lazaina hoe 41% an'izay zany no niaran'izay Madagasikara zany sa eto Antananarivo fotsiny manerana Madagasikara ary mariako hoe lycée technique sy ny eto Andrenivohitra zany no tena misy an'izay tranga izay fa ny any amin'ny université technique sy ny akoatran'izay formation professionnelle tsy dia misy. Ary ahoana indray ny nanantona mpianatra ve nareo? Nanantona mpianatra izay. Dia inona indray ny zavatra tantarain'ny mpianatra anatin'le hoe témoignage na ohatran'izany tena iaina ny mpampianatra surveillant général ve ny tena manao an'ilay zavatra saotrany? Raha ohatra hoe ny antontanisa indray ny jerena dia ohatran'ny hoe personnel interne ao amin'ilay établissement zany tena manao an'ilay kolokolo misy karazany mety hoe any amin'ny fizarana bourse ilay izy inégal zany hoe misy mpianatra ohatra izao ny anazy ambonimbony kokoa misy hoe tara be vao mahazo ny mpianatra ohatra izao dia ny akoatran'izay efa henontsika foana angamba fa nisan'ny nanao étude koa ny transparency amin'ny resaka kolokolo ara-pananana dia tena misy koa ilay izy amin'ny enseignement technique et formation professionnelle zany hoe ny mpampianatra dia mangataka mihitsy iray ara-nofo amin'ny mpianatra mba hipasy examen na azo noty dia misy moa manao dia misy tsy manao dia ilay tsy manao no taraina hoe dirantsika kely izay hoe antso hoe misy mangataka iray ara-nofo dia le mpianatra sy le mpampianatra ve zany miombon-kevitra hoe andao atao le izy sa le mpianatra terena sa ohatra hoe tena fisehoany zany satria fantatsika efa tsy maintsy misy fifanarahana ihany ao anatin'izany resaka izany ohatrany ahoana mety fisehoany izany. Misy fifanarahana mihitsy satria le ray mangataka dia le ray mandray dia efa mitambatra ireo dia feno fepera dia kolokolo
dia misy a tena hoe mifanaraka mihitsy hoe ndao izay ilay dila dia atao dia vita iny dia mipasy ianao dia ilay iray izany hita be koa ny olona miteny an'izany fa misy tena hoe tratra menace ny intimidation mihitsy hoe tena tsy pasy eo mihitsy ianao na inona ataonao na fa tia ny condition koa dia anjaranao mieritreritra any anaty encadrement misy hoe tsy mipasy amina module ray satria formateur anankiray no niangavy hoe tia module ty izany manana ny teny farany amin'ity dia izay ny ana ny conditionko izay izy raha mpianatra indray fa misy koa nanatina mpampianatra koa nareo dia misy mpampianatra koa victime anatin'le kolikoly mazava ho azy tamin'ity kosa aloha tena hoe heureusement zay tsy nahita mpampianatra hoe victime na corruption sexuelle fa victime na corruption dia araka le teneniko hoe resaka licenciement sy mety hoe démotivation tsotra zao fotsiny no izay fisiana kolikoly zay mety misy hitanareo ny amina système any misy le kolikoly fa ambadika koa ny mety misy olona intègre mety misy te miezaka hoe tsy hanao an'izay kolikoly zay fa tsy hafa manoatra izy dia misy izay mpampianatra zay dia démotivé ho azy izy satria mety lany vatsy izy ianao moa vatsy dia lany tsy hitany intsony hoe andeha ho aizy izy dia aleony miala tsotra izao no izay kolikoly zay dia azo lazaina hoe anisan'ny victime koa izy zany satria tsy hitany hoe inona ary ny ataony rehefa mianao an'izany le antso dia ohatrany hoe tsy zatra milamina mihitsy hoe kolikoly tsy kolikoly ary dia nefa za mino fa manaraka antsika mety mba misy olona ao amin'ny fitondranao ihany afaka manapa-kevitra raha androany le antso zany tonga eto andriamatoa filohan'ny repoblika raha misy teny tianao tenenina andray-mbava fotsiny aminazy hoe ovainy ty dia mety hoe inona izay ny anangamba ny any amin'ilay fanatsarana ny fitaovana entina mampita an'ireo fahaizana mampianatra ireo aloha ny tena tiako asongadina satria hitantsika hoe tena efa tsy manaraka amin'ny fenitra intsony izany na andeha ho any amin'ny laboratoire ireo ankizy ireo na andeha hanao pratika ireo tena efa tsy zarizarina ny fitaovana ampiasaina dia izay vola entina hanatsarana ny infrastructure sy ny fitaovana entina manao pratika izay zany ny anany tena tiako be da be ny zavatra tena tiako hatsaraina fa izay aloha ny anisany hoe raha ho azy manokana dia izay ny tena tena antsika fa epitany amin'izay raha misy indray raha hoe androany androany misy zavatra afaka hovaina mamiresaka ady amin'ny kolikoly dia tonga eto indray ny filohan'ny repoblika dia mety hoe inona indray ny tianao tenena tena hoe le volonté politique tena taterao le izy fa aza atao resa be ohatrany zay tsy atao resa be fa mahatsapa hoe raha sa manokana tsy miteny amin'ny anaran'ity tena mahatsapa hoe tsy misy le izy satria raha mandeha tena hoe miaina miaraka amin'ny olona isan'andro eny ianao tena betsaka ny victime fa dia misy tapaka lalandra dia maty mitsitra eny tsy hitany hoe hoaiza amin'ny fianakaviana tsy manana lalaka le dia araka le ndrasantsika teo koa misy efa raha makany amin'ny dokotera zaho ianao dia efa mipetraka mihitsy hoe zay maimaika dia mandofa 1000 ariary ka na misy efa milahatra amin'ny 4 maraina ireo dia efa iny aloha mandeha vola ohatra izany koa na ny amin'ny hôpitaly tena izay ale rehetra tsy hoe manampitrotraka le teny vasiteo tsy zavatra milamina fa raha za manokana dia izay ny teneniko hoe tena mbola tsy miatra aloha zany le lalàna mihitsy le miady amin'ny kolikoly ny fianarana moa tsy maintsy atao dia rehefa maheno an'izany koa ny tanora mety hoe atao ahoana zany izy ty raha misy ve zavatra azon'le antso tenenina indray amin'ireo atao hoe mpisehatra na ireo tanora anatin'ny tontolon'ny enseignement technique na ireo efa victime inona mety tianao tenenina an'zareo ampahirezana azy na ohatran'izany raha ho an'ny tanora aloha raha hoe message tsotra fotsiny dia tiako tenena amin'ny tanora hoe aleo reto mikira aleo mikiry miezaka satria marina hoe misy zavatra azo moramora ohatra n'ilay corruption sexuelle teo zao fa rehefa tonga any amin'ny sehatry ny asany ianao dia lasa incompétent mety azonao le poste fa aveo ianao ke rehefa tena saina manao le izy tsy hainao akory fa aleo tena hoe mikiry sady iny tena misy tsirony hoe tena mba niezaka tamin'ity dia fa le iny aloha ny tsy hainao akory misy tsirony le fahombiazanao zany hoe tena izay azo vatsiny tiako tenena sy azonareo mpijery hoe niezaka ianao dia hitanao mihitsy hoe tia mivokatra ny fiezako ho an'ny victime kosa marina hoe ny tena tamin'ny voalohany teo hoe tsy misy le tena ady amin'ny kolikoly raha miaina miaraka amin'ny olona fa kosa nefa misy azo lazaina hoe azo antonina ihany afaka makany amin'ny bionko tsika ny tia koa dia manana an'ilay kasaka efa nyteneniko teo afaka natonana afaka miresaka raha ny amin'ny fampianarana antsika dia sûrement tokony efa misy hoe structure kely afaka natonana hoe izay victime ny ohatr'izao resaona ray aman-dreninao fa satria ireo no namanao akaiky voalohany
dia izay ngamba ny raha message. hitaraina izy le antsoany amin'ny rafitra ohatra rafim-panabeazana dia mbola misy azo atenaina ve ny rafim-panabeazana eto Madagasikara raha fomba fijerin'le antsoa manokana misy an'izay kolokolo sy ny tsy fampiana fitaovana isan-karazany ahoana ny entsika hiatrehana an'izany no an'ny zanantsika anirina any iny aloha izany tena secret hoe fanabeazana miainga ao amin'ny tokantranonao ihany raha hoe te hanabe an'ilay zanaka ao anao dia miainga ny ray aman-dreny kosa fampirisihana ny zanaka fotsiny hoe mianara tsara za ty asa anankiray ty mila mandeha miezaka ianao mianatra milofo izay vao mahazo an'ity fa tsy tonga dia manivatsiva manao lalakitakisoa any ambadika any dia izay dia efa miadimiady amin'ny kolokolony izay tsy voatery hoe zavatra goavana be zany ilay zavatra ataontsika amin'ny ady amin'ny kolokolo fa fampianarana fotsiny andeha amin'ny fahamarinana hoe ty ilay zavatra marina izao ny lalàna dia iny ny arahana dia izay raha te hahita an'le valon'le voka-pikaroana teo azy zany le antsoa dia aizany azoko hitadavana azy na hitana azy avoakanay tsy ho ela amin'ny volana jolay izao amin'ny fomba ofisialy zany izay fikaroana izay fa nareo moa zany nahazo tombony androany hoe efa mba nafantatra dia efa naheno ihany koa fa rehefa tonga izay fotoana izay dia ho aparitaka any amin'ny site web ny Transparency International le rapport ray manontolo fa ho alefany atsikelikely ao tsy mamizana be mamaky an'le izy ao Facebook ao ihany koa ny karazana hoe fait marquant araka ilay teneniko teo ohatra ny mamaky zavatra rehetrarehetra ao mety mamizana fa le rapport zany appréciana mihitsy ho an'izay tena mila détail dia vacu ilay izy fa araka ny teneniko teo hoe tsy maintsy izy zavatra tsikelikely ho alefanay ihany chiffre sy ny karazana kolikoly any amin'ny tambazotra any dia arao tsy tapaka amin'ny pejy te resaka zavatra hafa mihitsy indray le antsoa eny ao anatin'ny tontolo fanabeazana sy ny tontolon'ny ady amin'ny kolokolo foana ihany tsika rehefa manentana olona ve ny transparency eny amin'ny arabe na satria rehefa malala fahalalana ohatran'izay dia te hizara amin'ny olona manahoana ny fandraisan'ny olona ny resaka sy ny fanentanana izay atao ny Transparency International indrindra amin'ny tontolo fanabeazana raha ny tsaika efa izay mety efa miaina n'le antsoa hoe mandray ihany ny olona mety ohatrany ahoana mahomby ve ny transparency aloha tena manao ny ezaka rehetra hoe hisarihana ny olona mahakasika an'izany ady amin'ny kolokolo izany fa raha amin'ny research fanabeazana dia tena maro ny tanora hoe liana indrindra hoe te hiditra ao anatin'ny fikambanana ahoana ny atao raha te hiditra dia ianao manazava hoe afaka manao sakaiza ianao ilay sakaiza moa izany karazana hoe platsaka tsitrapo manaraka ny activité afaka miditra daholo fa misy fanontaniana apetraka maromaro fotsiny ao dia rehefa mamaly an'izay fanontaniana izay rehefa iny ianao ny afaka mahaliananao ve zany ady amin'ny kolokolo misy fanontaniana maromaro dia arakarak'izay no hoe andraisana azy dia ny tanora ny tena betsaka fa misy kosa nefa ny lehibe tena hoe la ny andro eo nareo izao foana manatanteraka ny sitrapon'ny mpamatsy voly nareo dia tsy maintsy atao ty izany moa tsy maintsy misy foana fa dia ianao no miezaka mandresy lahatra foana hoe tena intérêt public anie ty zavatra ity fa ianao ny anazy zany izay foana teneniko hoe ohatran'ilay tamin'ny Covid be dia be ny tsisy an'izany corona zany voa amin'izay ny avany tena misy ka ilay corona dia ohatr'izay koa ty kolokolo ty hoe mbola tsy tratra ianao izao fa rehefa tratra ianao dia ho hitanao tsara hoe tena misy marina ilay izy fa hoe za eo izay vao hipenipenina fa raha mbola misy hoe afaka misoroka dia manentana amin'ny fiarahamonina hoe izao reto azo atao ty zavatra ity fa mety manimba ny ety sy ny sisa dia mety ho tonga saina ihany izay foana zany ilay zavatra izany ohatra mitory teny ihany hoe izao fa anjaranao ilay izy koa soanao hoe tena anao ianao sa tsy anao dia miankina aminao ihany ilay izy fa tsika moa zany mijinja ny vokany daholo le antsoina indrindra sy ny tarika an'ity tetikasy ity tarika an'le fikarohana ihany koa inona tena zavatra nanamarika anao tao anatin'ny zavatra nyresahan'ny olona hoe tena tsy naposoka zany zavatra nytantarain'ny olona anatin'ilay valon'le fanadihadiana zany hoe mety mbola tsy hitanao mihitsy nefa ny hitanao tampoka tanatin'ilay valon'le fanadihadiana iainan'ny olona andavanandro zany izay le izy ataoko hoe tena mety hoe personnel tamin'ilay formateur le izy satria hoe le formateur io zany tena motivé be mihitsy izy fa tsy ampy fitaovana kely ny karamany tany amin'ny faritra ambanivohitra tany Boenta moa ilay izy hoe tena mivarotra mihitsy izy fitaovany entina ampianarana an'ireo ankizy ireo zany hoe misy fitaovana efa nanana zany dia varotany dia vidianany tsaratsara kokoa mifanaraka amin'ilay vaninandro dia izay ny ampianarana satria tsy manana enti-manana le établissement dia lasa manao investissement personnel zany izy entina ampihodinana izay ataoko hoe tena vitsy angamba mpampianatra manao an'izany hoe dia anao an'ity fa miaina amin'ny zava-misy ny ankamaroany miala tsiny izay ny tena hitako fa ny ankoatr'izay aloha zany tena hoe
karazana kolikoly a efa hitako tany amin'ny fampianarana kapobe ihany no hitako izany hoe tena naizanaiza zany a ninona level misy anao zany a ninona structure misy an'ilay olona dia misy foana ilay kolikoly tena efa karazana rano fisotro mihitsy zany ilay izy amin'ny sehatra rehetrarehetra fa tsy ny fampianarana rehetra dia anjarantsika tsirairay avy no mandinika sy mandray fepetra satria tsy voatery ho minisitra na manana toerana ambony foana ianao vao afaka mandray andraikitra. Saotra le antsoa saotra anjaran'izay rehetra tantarainao teo izay a marina hoe mety asa le izy tetika asa fa indraindray ty ady amin'ny kolikoly ty mety tsy tsapan'ny olona le effort ataon'ny olona tsirairay ao anatin'le izy ho an'izay tena miezaka misy moa tsy miezaka mihitsy. Tsara fotsiny manamarika zareo a ty causes ty antoana amin'ny vondrona européenne atao anatin'ny tetika asa maika izay vokarin'ny transparency internationale dia manaraka indray tsika miaraka amina vahiny hafa iresadresaka tontolo mpiaramonina hafa indray ady amin'ny kolikoly amin'ny sehatra hafa indray veloma ary